Amaranantsika ny taranja bola lavalava fidinany tompon-dakan'ny liginana lamanga sokajy vehivavy sy sokajy junior ireo indray no niankatsehatra tamin'ity faran'ny herinandro ity ka raha ny lalao ny tanterahanao maly dia ho an'ny zazavavy zany dia mbola mafy aloha ny 3FB zay mbola tsy nisy mandresy hatreto zay nanamontsana ny Besarety teo amin'ny lalao faran'ny omaly teo ihany koa ny FTFA zay nandresy ny cheminot tamin'ny isa mavesatra 220. Niankatsehatra tamin'ity faran'ny herinandro ity indray ho an'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny etoana lamanga amin'ity taranja bola lavalava ity ny sokajy junior sy ny sokajy zazavavy. Ho an'ny sokajy zazavavy aza izay arahantsika amin'ny sary ity dia ny fionana teo amin'ny FTFA anatao madinika sy ry zareo be setroka manao akanjo fotsy. Resin'ny FTFA avetsy atao madinika tamin'ny isa 220 ny cheminot tamin'ity fionana ity. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika sy lafin'ny azakazaka iry zareo FTFA avetsy atao madinika tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 23 ny FTFA. Teo amin'ny fidirana faharoa dia hita onitaky ny avizanana ho an'ny zareo avy eo amin'ny cheminot izay azo lazaina fa tsy ampy fanomanana raha ny fijery azy satria dia reraka tany amin'izay fizara-potoana faharoa izay dia mora foana ho an'ny FTFA no mitondra baolina ny tanana maromaro ka nahatonga ny isany 220. Io isa ihany koa no isa nisarahana tamin'ity fionana ity tsy nahatonga baolina ny tanana ny cheminot na dia iray aza tamin'ity fionana ity. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro ihany koa ny fionana teo amin'ny 3FB sy ny Besarety izay azo lazaina sy nieritreretin'ny maro fa lalao tokony hiady kanefa tsy izay no nitranga fa dia ny sosamora nakany amin'ny fandresena ry zareo 3FB. Resin'ny 3FB tamin'ny isa 425 ry zareo avetsy Besarety tamin'ity fionana ity. Nanatombo na teo amin'ny tanjaka na teo amin'ny lafin'ny teknika iry zareo 3FB raha ho an'ity rugby zazavavy ity izay azo lazaina fa mbola manjaka tokana aloha raha eto Analamanga. Toy izao ary ny vokatra hafa nandritra ity fionana ity ho an'ny sokajy zazavavy izay ihany
lalao izay nitanterahana andro omaly ihany dia ny fanjananjanahary niondrika nanoloana ny Matadoria tamin'ny isa 420 ary nivoaka raha teo amin'ny Sokady Junior kosa ny Kosfa nandresy ny TFA tamin'ny isa 20 ny 3FP nandresy ny TAM tamin'ny 4 ary ny TFMA nandresy anakady fotsy tamin'ny isa 2 ny aveo amin'ny top 14 ho an'ny Sokady Junior indray no hiakatsehatra amin'ny faran'ny herinandro izao.